manolotra miarava sy ny firenentsoa anareo teknisianka no bianko izahay mpikamba anato amin'ny bromatra sy ny olona rehetra tsy ankaravaka. Mila dikanroa moa dia science d'information mikasika ny présentation des rapports d'activité du bureau indépendante anti-corruption na ny bianko. Ny fotoanatsika dia tsy dia azo mivanaparana kanefa na izany zany dia tsy maintsy atao mazava ny tatitra satria ianareo fantatra ndraikitrareo manona ny tany manonana manona ny firenena manakaikaiky ny vahoaka ianareo ary tsara ny zavatra azava mba hahafahanareo mitatitra sy milazana zany amin'ireo solonareo tena etonga dia makasitraka toko. Tamin'ny taona roapolo sy roa arivo iny no nanokanana ny ratsamangaiky anankiray ao amin'ny teny kokoa Sanava iletsona en terme régional. Faharoa izy io ny voalohany napetraka tany Ambondava tamin'ny faraparany taona sy folo sy roa arivo. Tao ihany koa ny fanasoniavana fifanarahana fiarahana miasa amina ratsamangaiky eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy ny manokana amin'izany ny ao amin'ny commune Andrenivohitra Antananarivo miaraka tamin'ny CFM miaraka tamin'ny ministère ny tontolo iainana. Ny zavatra nisongadina ihany koa miazo lazaina dia ny fanamparam-pananana satria fantatsika tsara fa ny bromara kely dimy kokoa dia mandray fanamparam-pananana ho an'ireo olona izay voatondra no an'izany voalaza an'ilay lalàna enina ambin'ny folo sy roa arivo tepoka roapolo. Ny farany naritsika toakana zany dia kalaza ny ihany koa amin'ny fahasivy volana Desambra no andro raisam-pirenena edimy kolikoly voatondron'ny firenena mitambana izy io ary sika eto Madagasikara dia tsy latsalatsa amin'izany fa mankalaza an'izany amin'ny fomba manetriketrika ary anasana antsika rehetrarehetra ratsamangaiky sy androm-panjakana mpikambana amin'ny androm-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny amin'ity lelotoroko ty dia amin'ny fianarantsoa nanovana azy fa tamin'ny roapolo sy roa arivo dia tany manjaka ny mankalazana azy ka anasana antsika ho iaho amin'ny anatevenana ny fiarahantsika mahakasika an'izany ady amin'ny bako izany. Ny zavatra tiany tenena dia hoe ny fisoroana dia zava-dehibe loatra satria tena mandray anjara be amin'ny fampianana ny kolikoly izany. Ny teboka fahatelo dia ny fampiara-manana ny zavatra azo lazaina dia nisy moa ny atao hoe sembana satria fantatsika tsara fa tondron'ny mivalina retina iny tsika tamin'ny herintaona dia somary voatsebontsebana ny fanadidina amin'izany fampiara-manana kanefa nahita vokatritsika raha izany zany azy. Tamin'ny herintaona iny dia misy ampita-taratasy hoavana mikirakiraitsika ary mahagaga ny mpanao gazety sasany mbola mivoy izy azahoa izy ny fikirakarana an'izany novin'ny aretiredina ny kokoa efa miaintsika ny miteny teto fa ny mahakasika n'ilay bonbon sucette sy ilay écran plat dia efa any amin'ny fitsarana avo ny mbola aretiredina ny kokoa no mikirakira azy iny tamin'ny herintaona dia mahagaga ny mpanao gazety sasany izay gamba mety manao fanainena na azo lazaina ny ambe aizahoa izy nareo mbola aretiredina ny kokoa efa tesesy izy tokoa efa ny fitsarana avo tamin'ny herintaona tahaka zao efa nilazana an'izany efa mikirakirainy dia midrivony bao reny ary efa mena ny fitsarana maefa mahakasika an'izany. Fa anisan'izany zay zavatra zay tamin'ny herintaona no nisy an'iny zavatra iny dia tafiditra ao anatin'reto atota-kevitra zay atota-nisy reto izay zavatra voalazako teo zay. Atraiza ny mety azo ampiafianana satria raha ohatra ka misy ny fanentahana maro isatsokajiny atao mandala olona rehefa tonga ary rehefa ampiarana lalàna izy dia miteny tokony biaziny indray zay totra lasa kilalaonjaza zany raha-pirenena raha izay mijerena ary ampinana izy amin'ny hoe tsy misy nateraka tokoa be ny tanàna ary tsy misy sekoly amin'ny fanana azy fa raha ijerytsika hoe nisy tokoa ve ny sekoly fanofarana mpamafa tokotany dia mety hitenitsika tsisy fa zavatra tsy maintsy atao kosa rehefa mandray ny andraikitra dia manao an'izany amposy an-tsaina ary mifanaritra amin'ny fenitra takile azy zany hoe midika fa hoe tsy tokony misy ny fanofanana ary tokony andray an'le fanofanana koa le olona fa matetika iny rehefa tonga le fanofanana zay alefa triplant hoe
izany eny am'le izy dia mahavarina misy ny sasany be nefa triplan zay dikan'izay tsy mila intsony belanda efa triplan zay sentiment ty tsy anareo bianco tsy anareo olona tsy isany aty efa asa taonay ty nefa zavatra misy mivaranina le zavatra ary efa tonga le mpahatsara tsy mivana zay mety nataony teny izy fa tokony mpiazina ndray dia tsy azontsika ntsony inona ny zavatra tena tadiavina nasangaty zany ny fanjakana tsara tatana dia mipetraka foany na mahay ianao mandray andraiky sa na tsy mahay ianao mandray indraiky fanjakana tsara tatana tsy misy fandeferana zany ary efa tsy mahay ianao efa tsy mianatra ianao miaratsiny fa zay le resaka teo tsy manana botra firy ianao dia afaka marokorakory ianao amin'ity fitatana ty community mety anaiky an'izany ary mibianko fa anaiky an'izay le olona tatanao mihinao fa tsy anaiky an'izany izy ny serasera natao mivoraona teny dimy kokoly dia mahalafy izy io ohatra fotsiny ilaza anankiray tena serasera isan'andro izy misy le fambarana anankiray zay ataony hoe aok'izay kokoly aika aok'izay kokoly mandeha RNM izy io afakatsika tsara ny anjara andraikitra sy mitoeran'izany RNM zany eto amin'ny tany sy ny firenena fa mipaka any mbamivoatrany efa betsaka mihira lera dépression io mandeha aok'izay kokoly dia izay ny anankiray alo ilazana fa tena miseraseratsika ary mampiasa an'ireo fitaovan-tserasera rehetra misy azo ampiasaina ampielezana ny hevi-dehibe sy ny hevitra mivangana makasika mety amin'ny kokoly ohatra zany ny fampalalana ndreny lalàny reny aksaminy efatra soarivontsika satria tamin'izany efa nisy lalàna fa tamin'ny enina ambin'ny folo soarivo no avao izy lalàna dia efa nanao an'ireo fanitana nisatsokatsy mahakasika an'izany za milaza aminareo fa fantasy ny olona mety hoe kokoly sy ny fanipiazana olo-pirenena andakolokoly dia tsy vita tsy efa ny brao male tena edina kokoly ireny efa nisy zany ko maika moa fa misy ny fangatahana ny fahavonona ny fiainanareo dia azonay atao zany na izanaty zany manana ratsamagaika kosa nefa zahay eny anivon'ny renivony paritany moa lazana azao moa zany izy ily any amindreo faritra tsasatsasany dia afaka mifanatonao reny ny baiko amin'izay lafiny anankiray zay nandany vola mihitsy mbola malatelanjeny amin'ny kokoly atran'izay efatra soarivo mipetran'izay ataon'izany ary mitenena tena tsy mahomby mihitsy nareo satria lazoatronena dia tany fanabiazana foany ina zavatra misy rehefa midiny fotony zay raha loatra ny vateny zay tompoko andeha atsaka zay tompoko andeha mivary zay tompoko andeha etseny zay tsy andany andro amin'ny atsikasanareo zany nefa io fa mahafatana dia zay miteny hoe misy ane le hevitra indrezabe miteny hoe mille essentiel anelala ka zay mampahalala anareo ka rehefa tonga zahay amin'ny fampiarana anlelarana satria tiamboloha zay manabe mandrisy lahatra manentana avy eo zay misoka dia rehefa tonga rehefa fampiarana any zay tsy nampahalala anareo dia izy ary diso ny antsono hoe kolikoly amin'ny fanomezana dia no nampisy fampanantenana fa azo tonga dia enao anjay ohatra teo fa za koa anjay ohatra anankiray tonga ohatra chef de district anankiray olo mpanjakana ny toerana o tonga izy dia raha sy ny ray aman-dreny olobe ao tanàna dia fa hita sady fa misy votsolozy izy zany efa misy aza tsy fantatro dia sasany ahoa zanany mihitsy satria raha zay nipapera dia zanany meny eo fomba fanao moa zany eto Madagasikara moa zay tsy mahalala no fa betsaka ny fomba an'izay koa izy ny sasany tena mizany fa tsy votsolozy zany ihany akory intsony fa ny zanany mihitsy hoe ty satria vata ny rova hoe asa ny papera dia chef de district efa hitanao sady zany le tombontsoa eo izy tsy misy resaka
satria metiny amin'ny hoe ny vato nahitany soa tsy vola nahitany soa koa ny vato haitany soa zao azahoany hosoa menaka efa mitondra sara izy mivorotsoza sy ny zavatra rehetrrehetra zay mety hotontso ny fahenjena manao tokony arety mpanjakana dia ny mandany iny mpabe masokory ary mandany tena marina naizanaiza misy azy fa mety tsy mpabe masokory satria iny a mba tsony malagasy araka ny potsa vity fanana mitatrina aminao napitsona fanapitsona iny any misy fanapahan-kevitra horaisinao mahakasika azy ka raha ohatra ka mifanotra mieritseriny de fa tsy mahalala zavatra nataoko mainy ora naty aizay kely izy de mitakanypatsaka elo mamy eo na vo lozy ty ataoko akory aveko ve zavatra efa lahany tso ty aminay ihany koa zay vaomana teny tiany kokoa zay somoko teny mety de makasitraka anareo olona zay henanay napetrahananay ary nandray am'le tatitra anay ary voaza teo le hoe nendriky ny fiarahantsika miasa efa misy zany ary amafisiny zany ary zay tena manome toky anareo fa tena iary azytsika mihitsiko fa tena fantatra loatra ny fitiavanareo ny tandrazany fitiavanareo ny malagasy ary zay koa mety avao tsy tazakanja am'izany fa nenay moa dia miasa mangina moramora eny any zay a miasa zay fa tsy hoe tsy miasa mangina misy mitsikera atao tsy mampaniny zany a misy mikina atao a tsy atao mahakivy any kio zany a fa kosa zahay kosa manana ray aman-dreny manomana ray eo amin'ny zany fanatanterahana ny asa zany dia mino zahay fa arak'izay tsy kampoty zay fa manana ray aman-dreny manomana lay iny ary raha tsy misy ametraka anotanina tsonaka malohany amarana dia tsy haiko tsisy ohatratsika olona ritraritra namana nandritra amity famelabela kely miarahana tamin'ny biakotia ary tena hita mihitsy fanandrea anjara mavitrika atsika ary nasehotsika ny fitiava-tandrazana maha loholona atsika asehotsika koa ny tena maharay mandrenatsika ny ireo vololoka tsy azam-pahalefanaka dia emikaja oloatra nytia antenimihera loholona zay misy atsika ty tsy akony tsy sotra andrematoa talian generalny biako zay tena nanome fanazavana mahafapoa tsika zay miara-mivory teto ary hitatokoatra ny biako fa tena miezaka de miezaka miady am'izany a kolokolo zany ary miezaka mampafantatra am'izany a ady amin'ny kolokolo zany ka dia isorana manokana koa roa andrematoa talian generaly a isorana manokana koa no teknisian zay miara-miasa taminao zany inyara toko lasy toko vavy miato éclair izany fivolentsika androany a misaotra atsika rehetrarehetra na haritra hatramin'ny farany sao toko lama resaka toko vavy